angambany hanomboana azy andeo tasona ny fahazarantsika amin'ny fanaovana fanamariana anisa amin'ity andro ity rehefa hita amin'ny fiainana ny fampidirana hôpitaly nandritra androandro misesy indrisy ny tompony etotanisa aty satria efatra mitelopolo-700 isan'ny olona vao ny coronavirus fa raha mivolana martsa tsy dia bitsaka ny olona eny an-dalana entanina ny olona tsy hivoaka ny trano raha tsy misy antony manokana noho ny vokatra tsy ny fantotoana ny tontolo iainana ve tsy noho ny valana retina tsy mijanona amin'ny tombony isan'ny maty enina amin'ny 50 nandritra ny 720 ora valo amin'ny 70 amin'ny 100 no isan'ny maty any Belzika ankehitriny ireo takelatra famantarana dokam-barotra dia milaza amiko hijanona ao an-trano tsy mbola nahita toy izao aho. Nianatra momba fifandraisana tao amin'ny ex aho toan'ny Sophie Wilmes nanomboka toy dia nifandray tamin'ny ampanao gazety aho manoritra taratasy misokatra ho azy ireo aho manontany ny fomba anaovan'izy ireo tatitra momba ity arety mandridana ity izay ilazan'izy ireo ny fomba filazany ary izay tsy lazainy ny voalohany naneho hevitra tamin'ny fomba hafahafa tsy kombakomba daholo zany nivoaka ny teny tetikiray tsy mino aho tsy firaisana sy kombakomby ity horesantsika ny toe-javatra ny Italia izay to mampitahitaina 5,700 ny maty voarakotra tao anatin'ny 720 ora monja izay mbola tsy fahita tany amin'ireo firenena voakasiky ny valana retina coronavirus ny fiapetra fiboana dia tarina araka izay hitantsika miaraka amin'ny Karolinika tonga ny tafika nome tanana ny mpitsabo dokotera italiana no natotosa ty orona tsara ity asehono eto tro ny marary ny coronavirus ny hôpitaliny nanomboka tamin'ny orana tsara nalaina tamin'ny finday avolainta tao amin'ny hôpitaliny Bergamo Italia zany rehetra zany taoriany fanaparitana ireo sary manaitra ireo dia tonga ivon'ny politika fahasalamam-bahoaka rehetra ny fahafenoan'ny hôpitaly satria efa taonany marina akamaroan'ny gouvernement tano nanisany fandrinan'ny hôpitaly mba hitsitsina ny vola tsy tokony homena tsiny izy ireo noho izany ka mangovotra ny nahagagay ny maneran-tany no mametraka ireo torolalana ireo ilaina ny mamoaka ny izany ireo voan'ny valana retina ary noho izany mijanona ao an-trano aleo milamina ary maneho ny ezaka ataontsika etikiray tany manam-pahefana belge fantatry ny mpampita hafatra rehetra mamerina ny hafatra foana hatrany an-trano no fototry ny fampelezan-kevitra iangaviana isika mijanona ao an-trano ilay boky kely navoakako dia antsoina hoe fepetra fototra fampiarana amin'ny fampelezana ady fototra azo ampiasaina amin'ny ady mangatsiaka mafana na matimaty ka eto ngabisika dia amin'ny lafiny ady matimaty izay tsy mila fampiasana fitaovam-piadiana saingy misy ny fanetsehana ny hevitry ny daholobe ataon'ny gouvernemanta izay tena mitovy amin'ny fanentanana izay atao rehefa misy amin'ny ady mafana amin'ity tranga ity mazava ho azy fa ilaina ny firaisan-kina ao ambadiky ny gouvernemanta tsy misy ny tsy fitovian-kevitra tsy misy intsony ny fahalalany asa fanaovan-gazety ny fahalalana maneho hevitra satria misy antony tena lehibe ka tsy maintsy soroitsika ny zava-drehetra mba handresena ity tanjona ity na izany fahita lavitra na izany radio na izany hainao manjery brity izy rehetra dia nandray anjara tamin'ity fampelezan-kevitra ity ary tsy azontsika atao ny manana hevitra hafa any anandraikitra lehibe eto ny fahita lavitra amin'ny alalan'ny fomba fijery ny fangaro mampiasa ireo lamina mba ampitomboana ireo hafatra sy fepetra fitandremana betsaka ny olona marary amin'ny firenena rehetra ny tafika dia mamolavola-drafitra sy fepetra hiatrehana ny krizy fa minoho ny olona no ilazako an'izany ny loza dia mbola tsy firesahana ny avony iza misy lafiny angano ao ambadika izao ny valana retina dia angano ny tsimoka retina dia zavatra atahorany rehetra voalohany aloha dia noho izy tsy hitantsika maso manaraka izany dia isika tsy resy lahatra ho tomponantoka satria olo-kafa foana no mamindra noho izany dia misy karazana tahotra mipetraka ary amafisiny hainao manjery ka afaka nananteny sika fa tsy nalaoany ty karatra ity ny hainao manjery ity tady izay ambony indrindra saingy disy ny lalao izy ireo ary mbola ilalao hatrany nandalo navatra sy takatra ny sainao ireo izay tonga mivantana anatin'ny atodona efa tsy fantatra akory napataotra ireo sary izay navoaka ny mpikaroka
mahita marary mikoako ao mbola tanora ary feno ajejona ity marary iray ity zao dia tanora atrano tsy tony akamaroan'ny olona voany aretina izay efa lehibe avokoa izy ireo dia efa nampiny ny sary dia novidiana tamin'ny orinasa Shutterstock. Ny hafatra ty mazava na tanora salama tsara ianao dia mety ho lasebatra ny covid. Amin'ny lafiny iray ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana dia tsy namporisika ny fijerevana vaovao loatra mety hiteraka olana ara-pahasalamana izany fa ho an'ireo orinasam-panazavana kosa dia fotoana ianoana azy ireo zao mitombo hatrany ny forokatry ny valana aretina coronavirus aty amin'ny firenenanay. Enimpolo nisan'ny maty tao anatin'ny 7 ora. Mbola eo amin'ny dingana miakatra foana isika ireo tarehimarika ny coronavirus amin'ny andro androany. Mbola mampitahitana be foana ireo tarehimarika tratra ny taham-pahafatesana mihoatra ny arivo. Mandritra ny herinandro maromaro dia tsy tapaka ny tombo ny isan'ireo maty samy manana ny isan'ny firenena tsirairay avy. Any Brésil ny taham-pahafatesana 10,000 dia efa tratra. Ny isan'ny olona tratra ny tsimokaretina coronavirus any Espagne dia mihoatra ny isa ofisialy ny olona maty any Chine. Tamin'ny farany onja voalohany 10,000 ny olona maty. Belzika lamaky ny firaketana an'izao tontolo izao any isan'ny ponina. Tamin'ny raika amin'ny 3 Desambra nanambara ny firenena fa 507 sy iray alina matin'ny covid-19 tapahafatesana manambara loza fa raha mpifandraisitsika amin'ny ponina mitentina 1 tapitrisa sy 10 hetsy manana tahampahafatesana aotra faingo 7 isanjato isika 7 faingo 7 isanjato no ponina belge tsy matin'ny virus toy ny 7 faingo 7 isanjato no ponina maneran-tany. Ny manaitra avy hatrany dia ny elanelana misy eo amin'ny fahajabana sy ny tarehimarika ny zava-misy tsy apokalipsy ity. Ny isan'ny maty nateraka ny covid-19 dia tsy maintsy apetraka amin'ny fomba fijery ihany koa. Ny isaina matetika izy ireo indraindray. Any États-Unis ohatra ny androm-panjakana dia manoro hevitra ny hanao tatitra amin'ny taratasy fahafatesana ny olona rehetra na tonga ny aretina mety ho natonga izany fahafatesana izany ary ireo izay nifanerasera tamin'izy ireo. Any Italie mino dokotera fa nivitsianisa maty any Lombardie any tokony atolotra fa matin'ny covid. Taorina ny fanadihadiana nataon'ny Université ny Oxford, ny Royaume-Uni dia nala olona 10,000 avy amin'ny tatitra statistikan'izy ireo. Ary ny aty aminay, nivondrona ny fahasalamana belge Sanzeno izay manampatra ireo tarehimarika. Tamin'ny volana Aogositra dia namerina namonjy ny maty 120 izy tamin'ny coronavirus. Saingy ny isan'ny tsy maty avy amin'ny covid dia mety ho avy kokoa amin'ny trano fitaizana be antitra. Niaiky Sanzeno tamin'ny faran'ny volana Aprily fa 400 monja amin'ny roponina no maty sy voatanisa noho ny covid. 9,7 isanjato no tranga voamarika fa mitondra ny valana aretina izay tsy nandalo fitiliana. Ao amin'ny oronan-tsary navoaka ny DH misy fankatsary miafina nanamarina ny tsy mahaofisialy ny Elio Di Rupo ny filoha faritry ny Walame ankehitriny. Raha mpitahina amin'ny isan'ny maty saingy noho ny fisiany ireto olona maty rehetra ireto izay maty tany trano fitaizana be antitra dia noheverina ho covid. Ary azonona zany fa tsy izy. Noho izany dia avy dia afy ny tarehimarika. Na eo izany firekena izany dia manohy manambara ny tompony andraikitra sy ny ainao manjery tamin'ny taona 2020 any Belzika fa dia mahery ny 509 sy iray alina no matin'ny covid ary 709 ho an-trano fitaizana antitra. Na dia misasaka aza io isa io dia mijanona ho loza manambana. Ny fomba lelan'ireo olona ireo tsy nisy veloma dia loza izay mbola mitohy anenjika atsika. Sérieux. Est-ce que ce monde est sérieux? Rombifolo Aprily alatin'ny Paska isa taona mandritra 20 taona dia mandeha mamangy ny ray aman-dreniko. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia mihiboka ao amin'ny efitranony izy ireo. Izao nilaza hoe mandehana manodidina ny faritra anareo mba maka rivotra mamaly ahy ny reniko. Tsy olom-pirenena elaela tsy nadre izany aho. Azoko tsara ny fampitandremany raiko mpitsabo efa misotro ronono 7 taona eo amin'ny fianany fo.
olona marefy marina fa moratra hatra ny covid efa nanoratra didy miafina izy fa tsy misy fanalafahana fitsaboana tsy hisy ihany koa fikarakarana mafy ny tsy azoko tsara dia ny tsy fananana fitsipoka ny fiomboana mifanaraka amin'ny zava-misy ny haino manjery dia mampirisika ny belzianina anaraka ireo fitsipoka ireo na eo aza ny tsirariny sy ny tsy fitoviana manararoatra mandany fotoana miaraka amin'ireo ankizy mahandro ao ary mijery vaovao ary indraindray tsy manao na inona na inona mihitsiny ny farany vorana me nanatotosa oroana tsary manontany ny tena tombotsoa azo avy amin'ny fiboanao ny fahasimbany fanidiana dia ho lasa zava-dehibe kokoa noho ny tombotsoa azo 10 miliara zao ny landy amin'ny lafiny ara-toekarena fiboana tsy izao ny andohan'ity fandraisana ndraikitra ity fa avy tamin'ny Mélanie Deschamps sy filefitry ny département ao amin'ny hôpital Saint-Luc rehefa manandra mametraka fandanjana ao amin'ny isan'ny olona izay afaka navotana sy ny isan'ireo olona izay namoiny ainy mampatahotra ny valiny izany malasa olona enina hafa koa izy anyosy amin'ny lalana izay iarahana ny matianina avy amin'ny taranja maro no manomboka mieritreritra fa maharitra loatra ny fiboana ary mandany vola be loatra tsy hay hoe nahoana no tsy nifoanina ny fiboana tamin'ireo tanora izay fantatra fa tsy atahorana ho maty ny valanaretina tsy afaka manombatobana marina ny isan'ny aina azy ireo vontsy fa ny hita indrindra dia ny isan'ny olona izay lavo ny fiboana ny orona tsara dia voajery telo etsisa ny mpitsabo Deschamps dia niantso mpanao gazety nefa dia tsy nisy toy ny antsony telo volana tateo aoriana tamin'ny faran'ny volana aogostra vao reny feo-kevitra ity dia sadona ny famoahana taratasy misokatra navoaka tao amin'ny Le Soir et la Libre Belgium Bayonne Cravit ity karatra fotsy malaza ity dia milaza maharadalàna manampahaizana tompon'andraikitra kehitriny tsy maintsy apetraka ambafany tena loza ny fanoloran-tenany maro dia ahazona fanitarana mazava ny vondrona mpanolotsaina io raha ny tena izy dia tsara kokoa ny manomela teny tena marina ary manome toky toy izay mampitombo ny fitahitana ny mponina amin'izao toe-javatra sarotra be izao izay mbola tena misy terobe ary tsy fantatra itsony nefa tsy azo itovirana na fahafatesan'ny olona na fahafatesan'ny fiainana tanteraka Bernard Rentier inona no manelingelina nareo amin'ny fampisehoana ireo taremarika ireo raha tsy tonga amin'ny taremarika aotra nefa avy eo mahita torohevitra izay tenenantsika hoe eny saingy mampatahotra kokoa raha eritreretina na azo toky eo ny gazety dia manokatra ny ankamaroan'ny hevitra ankehitriny Le Vif l'Express dia namoaka ny karatra fotsiny tanora ingénieur biolojika izay niasa 30 taona tao amin'ny GSK mpivarotra fanafody ankehitriny kosa izy dia mahaleo tena ary toy izany tamin'ny fotoana fiboana tao an-trano ao zao moa mahaleo tena ary tsy dia nisy azafirina atao raha ny marina dia tena gaga tamin'ny serasera izay tena mampivadi-po na tamin'ny tatitra ny fomba fanoratana azy tamin'ny fanovana tamin'ny fomba fanoratana sy ny sisa rehefa manantona ny CNS dia misy fiovana eo amin'ny fomba fitantanana ny angodrakotra izy fanavaozana haingana kokoa ny angona sasany na ny fiainany sasany hafa aza ity dia tranokala iray hanarahana ny fivoarany tahampahafatesany coronavirus any amin'ny trano fitezana be antitra talohan'ny CNS ity fiolahana mena ity izay tahampahafatesana izay nandrasana dia nanjafina 10 andro talohan'ny CNS no fafana izany ary 10 andro taorian'ny CNS dia naverina indray izany fa maninona satria ve tsy nanana tahampahafatesana maro ka tsy dia norarahiny izany everiko fa tsy nisy ny fanimbana angona amin'ny hevitry ny famoronana angona tao fa misy kosa ny fanodikodinana izy tsy azo inona loatra fa nisy tsy fahombiazana atao anatin'ny rakotra toy ny hoe sendrasendra atao anatin'ny fimpitohana naharitra 4 ka hatramin'ny 10 andro na nodidina ny CNS io dia nanjavona io fiolahana io any ivelany koa dia maro ny feo miakatra ny fanambarana ny Great Brainington dia nosy ny avy mitsabo efatralina ny pikisikerany fepetra dia tsy azo lazaina ho pisoloky io no vokatry ny fikarohana sianse eran-tany ministra taloha talemy fahasalamana sy ny bavabahoaka Yale, Harvard, Stanford, Barcelona, Karolinska, Oxford ny ankamaroan'ny olona mampiasa ny tambazotra sosialy ary serasera ny aty dia misy fivondronan'ny mpitsabo amerikanina izay manazava fa tsy mila mikoropaka ary azo atao mihitsy ny mitsabo ny covid ny amerikanina dia matahotra mafy amin'izao
amin'izao fotoana izao amin'ny tambajotra espaniola iray ny lehiben'ny sampana iray dia nametraka amin'ny toeran'ny mpanao gazety iray izay mikasana korotana ny saim-bahoaka efa afaka miresaka fa hafenoana maro ve misy hopitaly ary hita fa misy efitra feno marina afaka miresaka fa hafenoana ve misy fifandirana ilay izy nareo miteny ny fiakarany isan'ny olona voan'ny covid fa tsy mariny zany ny isa no miakatra fa tsy ny isan'ny marary ny covid any Allemagne mpitsabo miisa 510 ny mpisolo vava no mivondrona mba ampiariary ny fitantarana ofisialy ny valana retina any frantsa ny mpanohitra ny tena hita ary re amin'ny haino manjery tariny manam-pahaizana toan'ny Toussaint Toubiana Fouché Henrion Claude Raoult na Perron mahagaga fa iza no hitarika azy io Ben Big Pharma izo rehetra izao dia fitaovana avokoa fantatrareo ve tonga dia voatiany anareo hoe piraitsy-kombakomba 24 avril. Efatra amby aprily ohatra ny ankamaroan'ny vahoaka mijery fahita lavitra mba ahitako ny fanambaran'ny prime ministre minao fa manana fanontaniana ianareo Alexandre Penas malohana fanapahan-kevitra raisinareo ankehitriny inona maharadalana azy ara-demokratika eo amin'ny fandraisana io karazana fanapahan-kevitra io raha ny ankamaroan'ny mpikambana dia multinationaly avokoa ary eo amin'ny fijenjarana arabola avokoa ny mpanao gazety Penas mpanoratra ny lahatsoratra Kairos no ny ametraka fanontaniana voalohany amin'ny ministra momba fifandirana ara-tombontsoa ao amin'ny sehatry ny mpikaroka pahay izay mpanolotsaina azy Sophie Wilmès milaza fa fanontaniana politika sy tokony hipetraka izany nanintsy an'ilay mpanao gazety afaka manome-toky ianareo ao fa tsy ny orinasa izay iasanareo mamaritra ny maha-olona anareo ny ampitso ny tranokala RTL Infotite misy mpanao gazety iray milaza fa nisy firaisana tsi-kombakomba izany hoe ny fametrahana fanontaniana tsotra ve dia filazana fa firaisana tsi-kombakomba fa manino ireo fanontaniana ireo no tsy atao fifanakaloza-kevitra ara-demokratika ny aona tamin'ny Louvain-la-Neuve ao izay anthropologiste misahana kokoa ny fikarohana ny firaisana tsi-kombakomba Jacinthe Mazzochetti ny fomba fampiasana ny teny sy ny fototeny dia zava-dehibe itenenana hoe olona iray mpitsi-kombakomba ankehitriny tena efa tsy hita intsony izay tenenina ao ambadika ny teny hoe mpiray-tsi-kombakomba indraindray misy ny fampiasana izay ahafahana mamono ny heritreritra mitsikera rehetra sy ny fanontaniana rehetra mifandraika amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonitsika ankehitriny izay manampy ny fahanginana sy ny fisorohana ny fametrahana fanontaniana maneringely Alexandre Penas zany dia anisan'ny roa mpanaraka ny teoria firaisana tsi-kombakomba mahafinaritra ahy ny hahafantatra azy raha ny marina dia nanantena fionana amin'ny olona ao amin'ny toerana mangina ao manao solomaso mainty miaraka amin'ny solosaina miletika eo anatin'ny fisainana ankehitriny dia lasa ohatra ny fantokafana ny antsoina hoe mpiray tsi-kombakomba satria ireo mpiray tsi-kombakomba amin'ny ankapobeny dia ireo izay manasongadina ny tombotsoan'ny fanjakana vondrona manam-pahaizana sy tampajotra serasera noho izany dia tsy izao no nilaza fa miohatra ny firaisana tsi-kombakomba ny zava-misy ny zavatra azo lazaina dia ny fisiany kolokolo marina ahafantarana hoe iza no mpitarika ary iza no mandray ny fanapahan-kevitra amin'ny anaran'ny vahoaka mpiray tsi-kombakomba amin'izay lafiny izany saingy tsy misy fifanjevoana eo amin'ny zavadrehetra nandeha tamin'ny volany sika vahiny sika fisaka ny tany ny mpanao gazety mitazona izany fisavoritahana izany napetrany amin'ny lafiny iray sy amin'ny lafiny iray ihany koa nametraka ireo fifanolanana izay ambarana izy ireo kanefa tsy misy ifandraisany velively zany rehefa milaza fa ny olona miasa ho antsika kanefa miasa ho an'ny hafa afaka mametraka fanontaniana amin'ny tenatsika isika ka mila mandinika izany asan'ny mpanao gazety zany voatsikera i Alexandre Penas fa nametraka fanontaniana manelingelina manontany tena ao hoe fa maninona ny ianao manjery lehibe tsy mametraka izany ny fahalianana amin'ny fanaovana gazety ve dia nariana amin'ny fotoana ny krizy ara-pahasalamana ao anatin'ny lahatsoratra ny Kairos dia namoaka ny fifanokenana ny tombontsoa tao amin'ny GES ny fivondronany manam-pahaizana miandraikitra ny fivoan'ny paikady ny sasany amin'izy ireo dia miara-miasa amin'ny orinasa izay mahita tombontsoa ara-ekônomika ao amin'ny valana retina izao namoaka ny lisy mpikambana ny GES ny tampajotra serasera misy manam-pahaizana roa tsy voatonona ao amin'ny orinasa Mackenzie misy antony mampanontany tena nefa izany satria Mackenzie dia manoro hevitra ny mpanjifa ny fanafody sy ny fizarana fahobe izay nahazo tombony tamin'ny fihiboana raha ny marina Mackenzie tsy manorona ny mpamboly voninkazo na ny namako pakasary amin'ny roetsika ilay mpitsabo ny valana retina Marius Gilbert dia ao amin'ny GES ihany koa
fanao fotoana izahay nisy olona roa izany hoe nisy mpanolotsaina roa iza tafiditra ny asa tao amin'ny Pierre Wanch mba hijery izay miseho any amin'ny firenena hafa amin'ny lafiny fandraisana fepetra ary mila mamory vaovao maro dia maro noho izany misy mpanolotsaina izay nandray anjara ivelany tamin'ny asany gasy izao dia nieritreritra kokoa amin'ny fifanoherana tombotsoa eo amin'ny GSK olona izay manolotsaina ny gouvernementa sy ny boatin-drakitra ny mpanjifa ny GSK nisy tamin'ny fotoana iray naroa zao sy ireo olona indray mandeha naneo ny tenako tamin'io fa niala tamin'ny andraiky nisy ireo fa tsara mahatsapa-tena fa ny ankamaroany kabinetra dia miantso mpanolotsaina avy any ivelany daholo indraindray McKinsey indraindray Deloitte ity fidirana sehatra tsy miankina amin'ny asany raharam-bahoaka ity dia nahagaga ifoana fa tsy voajanahary nodiniko akaiky ny tatitra nataony gasy nivoaka efa ela ary amin'ny tena anglisy ny tena ampiasaina dia hita fa ny fitenenan'ireo mpanolotsaina tao anatin'ny tatitra voalohany voavaky sahady fa tsy voafehy ny krizy raha tsy voaharo ny ankamaroan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny fahobe ny lahatsoratra dia mamoaka ihany koa ny mety hisy anonja faharoa sy fahatelo ity tatitra ity dia tamin'ny 7 aprizy nahoana ny manam-pahaizana ny gasy dia manay ny fisian'ny onja roa vaovao nefa tsy anatin'ny rariny izany ny ilay matanjaka ny gasy dia ilay virologiste Mark Van Ranst izay efa voatsikatra tamin'ny taona 2010 tamin'ny valanaretina Chine izy dia nanao revitra amin'ny gouvernementa hividy fatrany vaksina amin'ny tapitrisany maro vokarin'ny GSK ary izy koa dia vokarin'ny orinasa mpanofana fody ny vaksiny novidin'ny Belzika dia tsy ampy nanery ny ministry ny fahasalamana hanafona ny ampahatelon'ny fatra Mark Van Ranst dia manory tsara ny fomba ny mpanao gazety izay mitahiry ny zavamisy fantatra tsara tamin'ny fisian'ny grippe H1N1 nisy fifandirana ara-tombontsoa goavana miaraka tamin'ny GSK indray biby maso ankehitriny dia tsy enitsony izany ary toy izany koa ny hafa ary tsy maintsy mbola hiresaka ny Mark Van Ranst afaka 5 taona na afaka 2 taona anaovana andiny lahatsoratra milaza hoe jereo fa voakaraman'ny GSK izy na voakaraman'olona hafa fa tsy maintsy efa voalaza izany ny aina manjery dia tsy maintsy tonga aloha foana amin'ny tombontsoa manokana ary taraiky foana amin'ny tombontsoa iraisana indrindra tombontsoa atsika amin'ny fotoana anaovako fikaroana ny Google amin'ny Van Ranst nisy nandefa sary mihetsika izay nahatolagaga ay ity dia lahateny natao tamin'ny 2010 notariny virologiste tao Caton House andrim-pazakana iraisam-pirenena tena manankely Van Ranst dia nasaina nanazava ny fomba fitantanana ny valanaretina nitantara izy tamin'ny fomba nampiasain'ireo aina manjery tamin'ny krizy H1N1 folo taona lasa izay Van Ranst manomboka manambara ny fifanolana ny tombontsoa mijanona 2 sekondy eo amin'ny vata fahitalavitra ny teny najanoko teo amin'ny sary ny ankamaroany lehibe ny mpivarotra fanafody eo avokoa Mark Van Ranst avy eo dia manazava ny fomba nazahoany nandresy lahatra ny hainao manjery tokony eo foana ianao mandritra ny andro voalohany izy tomana ny sain'ireo hainao manjery manao maromaro tirasana amin'izy ireo ianao ho tenenao amin'izy ireo daholo ary raha miantso izy ireo dia raisinao ny finday raha manao n'izany ianao dia ho lasanao ny laza amin'ireo andro voalohany ary tsy hitady anakafa itsony izy ireo raha taonao izany dia moramora kokoa Valérie Van Ranst nampitaotra ny vahoaka tamin'ny alalan'ny roa hainao manjery samihafa hita amin'ny fanisana ny isan'ireo olona maty isan'andro izany ary mila manaiky ianao eny isy ny maty mifandray amin'ny H1N1 marina fa tsy voasakana izany izay no nampiasaiko tao amin'ireo hainao manjery fito ny matin'ny grippe isan'andro izay ny fetra nyity valanaretina ity raha ny marina no jerena marina izany ho an'ity taona ity efa novinavinaina mpitandremana kokoa fa ny firesana ny maty no tena ilaina satria ny olona dia manomboka miteny hoe ny olona izany dia matin'ny grippe ary dingana tena ilaina izany Van Ranst dia manana toetra kely mivazivazy na indraindray maneso izay tiatsika nakataka lahateny taminy izao fa tsy nisy valiny izany ilay mpanolotsaina an'ireo ministra momba fitantanana ny krizin'ny Covid mampihatra ny fanaota amin'ny valanaretina H1N1 ampiasainy ny hainao manjery androsoana ny fandahara-potoana an'izy ireo sy ny laboratoara fivarotam-panafody raha izao aloha dia tokony ho mailo amin'ity lehilahy ity ny hainao manjery toy izay ny anasa azy eo amin'ny JT Tacleur ilay virologiste voalohany eto amin'ny firenena ve dia manao ay ho piraitsokombakomba mijery amin'ny internet ao hoe ohatranao ahoana ireo olona tena miaina anatin'izany farazana tsokombakomba izany misy zavatra tsy mazava ao ambadika izao derrière tout ce qui se passe. Global Governance.
Fitantanana maneran-tany ary efa manindra ny io dia ny 5G no hita. Le vaccin et les nanoparticules. Ny vaksiny sy ny pitsopitsony dia ampidirina miaraka ao anatin'ny vatana. Manomboka eo findainao dia mahita ny misy anao. Et je vous souhaite bonne chance à tous. Ny tsokombakomba dia zavatra mahomby, manana fananana azo antoka. Etsy andaniny misy zavatra tena ao ambadika ny hevitra momba ny firaisana tsokombakomba, ary etsy ankilany ny retin'ny tsokombakomba, ny fisainana fikomiana izay mazana dia tsy eo anilan'ny fisalasalana tanteraka fa ny tena fahamarinana tanteraka ihany koa. Miaraka amin'ity hevitra ity ihany koa momba ny fitantanana ankapobeny. Amin'ny ankapobeny ny ataon'ny vitsanisa mahery rehetra. Eny fa na ny vitsanisa aza dia manana hery maizina ao aminy. Ny tena lazibatra ireo mpiray tsokombakomba dia ilay mpilatsaka sitrapo Bill Gates. Voapanga matetika hoe te hitondra an'izao tontolo izao miaraka amin'ireo olona miliardera marary saina. Bill Gates raha ny marina dia manondro ny olo-bitsy malaza mahery rehetra ity izay manana ny fehezanteny ifehy bebe kokoa. Bebe kokoa aza noho ny azony atao ankehitriny amin'ny alalany tabajotran'izy ireo sy ny vola izay ananan'izy ireo ifehezana izao tontolo izao. Anodiko dinana ihany koa izao tontolo izao. Ary amin'ny fotoana izay mampahery azy ireo tsy manalalaka letsoany sika, karazana voadony sika. Ary eo lasa mampidosa tokoa izy io satria amin'ny lafiny iray mamono izay mety hitranga amin'ny fanantenana ny hetsika, ary amin'ny lafiny iray ihany koa mamafa ny rafitra rehetra ao amin'ny fiarahamonitsika izay nalaitsika sy nampiasaitsika. Miazona sy manara-penitra amin'ny inona marina. Fantatra fa Bill Gates no mpanjay anjara sy miankina lehibe indrindra amin'ny fikambanana iray isam-pirenena momba ny fahasalamana. Misy fiantraikany izany amin'ny lafiny izay fahitana ny lahara-pahamena araka eo amin'izao tontolo izao fanadioana sy ny teknôlôjia. Mijery ny famaritana ny atao hoe tsokombakomba na atao dictionnaire ao. Fikasana miafina mifanohitra amin'ny fanorenana ny fiainana, manohitra androm-panjakana. Ity izany dia tsy firaisana tsokombakomba satria Gates dia tsy miafina. Ny fanorenana Gates dia manana fahendrena amin'ny mangarahara. Ao amin'ny tranokalany no ahitantsika ireo mahazo tombony amin'ny fivoarana. Ohatra tamin'ny martsa 24 tamin'ny fotoana nanomboan'ny valinaretina taty dia 7 eurony natolotra ho an'ny laboratoire QL11 any Mark Van Rans. Loza tsara ho an'ilay olona mampirisika ny politika pahasalamana antsika. Mitondra makany amin'ny fanaovana vaksiny VB avy amin'ny Bill Gates. Bill Gates dia mahay mitarika an'ireo hainao manjery. Anisan'ny sitraka an'izany ireo hainao manjery matanjaka. Ohatra ity gazety Le Monde ity, 2 tapitrisa dolara tamin'ny taona 7 Tsy magaga intsony raha isan'andro dia miaro amin'ny Bill Gates. AFP koa dia miaro be an'ity miliardera ity, tsy magaga. Ny fanorenana Bill sy Melinda Gates dia mpanjifa lehibe any AFP Service, raikitra ray eo amin'ny orinasa an-tserasera frantsay. Ny hainao manjery belza dia voninahitra ny Aaron Gates amin'ny tsao izay mandeha. Raha ny marina dia tsy tokony handany fotoana amin'ireo fa nienjena ireo mpiray tsokombakomba ny mpanao gazety, fa tokony hanameloka ny fidirany sehatra tsy miankina amin'ny fahasalamam-bahoaka. Sarotra mazava ho azy rehefa eo ampelantanan'ireo mahery. Voalohany volana May fety ny asa, efa 2 volana izay tsy nananako asa intsony. Mitsitsika ray aman-dreniko milalao endrika anarana izy ireo. 3, 4, 5 fois 2, 10. Ny tranga ray dia fisehoany aretina amin'ny olona iray. Raha ny tena izy dia miresaka tranga isika rehefa misy ny aretina. Ary amin'ny fahitalavitra miresaka tranga matitsika izy ireo nefa dia fitiliana mahomby no natao. Ny aretina tsy tokony afangaro amin'ny fitiliana mahomby. Ny fitiliana ve afaka mamaritra ny fisian'ny aretina coronavirus? Na mararina tsy? Ny teknika lehibe ampiasaina maneran-tany dia fitsapahana amin'ny alalan'ny PCR. Tia fantatra an'izany aho tamin'izao ny aona tamin'ny taleny fahasalamana ny laboratoire iray.
PCR dia mizika hoe polymerase chain reaction koa ao ambadika io fanavoizatiany io dia misy ilay antsoina hoe teknika ny fanamafisana koa ny atao izao dia ny ahafahantsika misafidy olona iray atao lasibatra izay iray amin'ny fitaovana sy akora fototry ny virus ary atao mba hampitomboana amin'ny fomba mahery ity teknika PCR malaza ity aoriany tsingerina maromaro dia azo atao ny mahazo hatramin'ny iray tapitrisana miohatra aza ny kopia itadiavina tamin'ny voalohany misotra navelan'ny virus dia mihamafy isaky ny tsingerina mila maka sary an-tsaina izany sary zany afaka manitatra ny sary indroa isaky ny mandeha aoriany tsingerina 7 dia nao mafisinao ray faingo 5 tapitrisa eo ny famantarana ny tsingerina 7 izay ampiasainy maro amin'ny laboratoara dia fitsinjovana tsaratsara kokoa raha mijanona amin'ny 20 dia tsy ho hitantsika ny sokajiny olona maro izay mety mitondra ny tsy mikaretina ny tsingerina maro loatra dia tsy mety satria ny atongafana amin'ny tsingerina 7 ihany ny tanjona mpahay siansa maro no naneho famandriana momba ny sandan'ny fitsapana amin'ity ambaratonga ity izao dia tsy lehilahy mpikaroka anaty laboratoara miverina amin'ny fampitandremana ity ao hoy aho hoe ny isa 7 dia ambony loatra sady mety hahatonga ny fitiliana tsy mahomby ary indrindrandrindra ametraka takaitra mandritra ny taona maro nefa ankehitriny kosa sika dia mahita fa tsy misy fiampangana ny valana retina mahita ny tena virus sika nefa indraindray fatin'ilay virus raha maromarina kokoa ny laboratara iray no adoadiko dia miakatra hatramin'ny 7 tsingerina izy ireo 7 be izao goavana be loatra taty aoriana namaky ny tranikala ofisialy ny OMS ao fa ny fitiliana amin'ny PCR dia mety hamoaka valiny maro diso rehefa miena ny tahan'ny olona voana retina izay mitranga amin'ny farany vanim-potoana ny valana retina ny fitiliana faobe lasa tsy azo antoka ny fitiliana PCR dia tokony natokana ho an'ireo olona hitana soritra retina izany hoe ho an'izay olona marary ilaina tokoa ty famoahana ity satria fitiliana ho an'ny vahoaka iray manontolo na ho an'ireo izay hitana tsy mikaretina io no fototra iorenany akamaroany fipetra raha-pahasalamana paibe maso manomboka mifanaovana arivava ka hatramin'ny fihiboana raha tsy mafy ny fototra dia ny trano iray manontolo no mirodana ny haino manjery dia namoaka io olana io ary tsy nanajanona ny namoaka ny tranga vaovao isan'andro izay mivoaka amin'ny lahateny matetika fa raha misy fosoranjato ny tranga vaovao voaray ao anatin'ny 720 ora tonga hatramin'ny 9 ny tranga isa izay tsy mitsahatra miakatra 5 dia ny tranga vaovao isan'andro amin'ny ankapobeny ny fahamoana isan'andro ny isan'ny tranga vaovao ataony manam-pahefana ary averin'ny haino manjery dia lasa famolavolana lainga avy amin'ny fanjakana Sivme nandefa taratasy ainy raiko hitako mitahitainy izy ny fotoam-baovao amin'ny iray tolakandro androany dia manamarina firongatry ny valana retina ny Allemagne tsy fotoana tokony hialana sasatra izao hitantsika any amin'ny firenena sasany izany toa ny Allemagne fa miakatra indray ny isan'ny tranga vaovao raha ny marina ny 9 Mai miena ny isan'ny tranga vaovao any Allemagne ny olona miaraka amiko dia miteny Allemagne manamarina ny haino manjery Allemagne izy toerana iray ihany ny voakasika izy misy trano famonoana omby roa ny toeram-piainan'ny mpiasa sy ny toeram-ponenan'ny mpiasa avy any amin'ny firenena tsinanana dia niteraka fahalotoana be tao an-toerana tsy misy ifandraisana amin'ny fiverenan'ny valana retina manerina amin'ny firenena hitsin-dalana kely amin'ny fanaovana gazety mba fampaheresana amin'ny fanajana sy ny fanarahana ireo fipetra adisoana avy amin'ny mpanentana voagety vaovao diso manana fotoana amin'ny Jean-Pierre Jacquemin ao talieny fampahalalana ny RTBF Jacquemin Laurent Mathieu miaraka amin'ilay olona izay namoaka ny lahateny dia tompona andraikitra amin'ity voalaza tamin'ny fahitalavitra raha nisy diso dia ahitsinay izany tsy manana fahaizana ara-siansa izahay tsy manana ny fahamarinana navoaka izahay fa manome toka eo fa tsy mandry andro manalina izahay mba hamoana vaovao matotro ary azo antoka indrindra voafehy tsara ary meno zava-misy amin'izao fotoana izao izahay amin'izao koa ianareo dia milaza fa misy haino manjery hafa koa ny hevitra ao fa tsy ao amin'ny haino manjery mahazatra ny marina ary ny marina tsy ao amin'ny haino manjery hafa ny marina dia ao amin'izy roa misy vaovao diso ao mombamomba ny ofisialy ary tena goavana be na izany aza ny tsy mifanaraka amin'ny fampahalalana ofisialy ihany no hetra laina amin'ny vaovao sandoka
ary noho izany dia fomba iray hanesorana ireo mpanao fihetsiketsehana izany hoy aho mila manontany tena foana isika hoe aizany vaovao sandoka satria niova be isan-kerinandro ny zava-misy ny valanaretina dia tsy vaovao diso tsy mandany fisian'ny virusy aho ny fijaliany marary ny fitaintainan'ireo havana ny fahazotoany mpiasan'ny fahasalamana ny ray tamin'ny namako dia nijanona tao amin'ny efitrany fitazomana marary ary natotra nahazo azy aho fa izany taotra rehetra izany dia tsy tokony atao anadinoana ny fanodikodinana ny saim-bahoaka ny mpanao ratsy ary ny asa maloto 24 jolay nanatrika ny lohateny nataon'ny sianzeno aho tamin'io andro io dia vitsy mpanao gazety tao anefitra ny avo ny valanaretina dia efa lasa ny vahoaka dia efa manomboka leo amin'ny vaovao mikasika ny coronavirus miarahaba anareo tompoko misy vaovao izay tena mampalahelo izay tsy maintsy holazaina aminareo androany ia zazakely iray 3 taona no matin'ny covid-19 manatianao hoe io vaovao mampalahelo io mba samy hahatonga saina antsika rehetra fotoana vitsy avy eo dia navoaka ny anao manjery ny vaovao mifandray amin'izay lohateny izay niona tamin'ny rain'ny zazakely io zao tany amin'ny toeram-piasany rehefa nahita tao amin'ny anao manjery ny laza hoe matin'ny covid ilay zazakely dia tsy nanaiky aho ny covid no nahatonga izao fa ny fotony kosa efa nisy aretina ny vanitaolana ilay zazakely nanana olana raha-pisefoana sy ny maro hafa koa izy ny fahatonga fa ny covid dia tsy nanamorana izany izao dia tsy nanaiky rehefa nilaza ny ainao manjery hoe ny covid no nahatonga izany fampitahorana ny vahoaka izany raha izao no raha in'ilay zazakely dia nataotra ao naharian'izany tamin'ny ainao manjery marina fa tena mampatotra ny maheno hoe misy zazakely teny taona matin'ny coronavirus fa rehefa fantatrao ny zavanitranga teo aloha ny nahazo marina ilay zaza dia tsy rary ny filazanan'izany ao anatin'ny ainao manjery alohan'ny covid dia tratrany retina mikasika ny raha ty zazakely 3 taona sy tapany ity araka ny nolazaiko foana fa tena narefo izy marina fa nome hafaliana ao antsika izy na dia teo aza ny aretina izay taminy ary ny fahalasanany dia mipetraka ho banga lehibe eto amintsika lasa mahita foanao hoe ny fanambarana rehetra dia atao hitazomana ny taotra tsy izao rery no mieritreritra n'izany niona tamin'ny dokotera pascal sacré mavitrika ao amin'ny hôpitaly lehibe ny Charleroi aho navita fiofanina tany amin'ny anjery manontolo izy tamin'ny faritra fahatsiarovantena sy ny hipnose raha hiteny aho ary eto dia ny mpitsabo no miteny ireo ty hoe mpasahirana-tsaina hitazomantsika ny mponina ireo dia afaka miteraka loharano-baovao anohanana olana ara-pahasalamana bebe kokoa ary mety hiteraka zava-doza ary ny olana ara-pahasalamana teraky ny covid ny hery fiarovany vatana manokana dia tena mora tohina mitahotra olazaiko aza fa ampina izany ary misy iray hafa izay tena nampalemy ay ary tena nahatonga ay ahatsapa fa misy zavatra mitranga ny tahotra marina dia mbola azo resaina mifandray amin'ny fanakanana ny hetsika tranga raha psikolojika io izay nazongatiny Pavlov sy Henri Laborie nanaondrana tamin'ny voalavo ohatra izy ireo fantatra fa raha maka olona iray ka raha matotrana amin'ny taitaina izay efa voaka amin'izany dia ilay afaka miady amin'ny fitaintainana ka na hifindrany amin'ny trano kely hafa ianao dia mametraka voalavo roa manafika ny voalavo hafa raha mbola misy zavatra azony atao dia hialao izy ary ho tafavoaka velona raha manakana ny olona tsy anao zavatra isika inona no nataontsika na hipika izy ireo nosakanina tsy hetsika miandrasa miandry ary miandry fanakany hetsika izany noho izany taotra izany dia zavatra ratsy indrindra azonao ampifandraisina mitaotra dia ny fanakanina ny hetsika izany dia laza aminao ny psikologia psikopatolojika rehetra rehefa ny olona mataotra dia manaiky izao rehetra izao enina ampifolo aogositra mafana ny andro re tsara mifadalovany rivotra ny valina retina dia mbola eo an-trano mba hiarova tena sy hiarovana ny hafa dia tsy maintsy manao arivava rehefa mivoaka ny trano
tamin'ny martsa mbola tao anaty nyvalinaretina tanteraka ny mpisolo teny Emmanuel André tia nanamafy fa niary tava dia tsy manova zavatra tamin'ny volana jona nandritra amin'ny fianany fiparitana ny valinaretina dia hita ndrefa tena ilainy izany ireo ifanoherina ireo dia manome toan-kevitra eo amin'ireo mihevitra fa mifanohitra amin'ny zon'olombelona ny fanaovana vavy manomana fanoherana an'izany eo anivon'ny fepetra raisany fanjakana izy ireo. Ny mpanao gazety ho antoerana dia nahita ny marina manoloana fidirindroa haino manjery izay voatsikera tsy mamoaka afa-tsy ny lohahevitra ofisialy. Ho an'ny Radio France Internationale ny fihetsiketsena belge dia fivondronan'ireo mpiraisy-kombakomba. Nisy efa amby aogostra nisy hetsika iray goavana izay misy eo an'ny Berlin. Ny mpikarakara dia milaza fa eo amin'ny iray tapitrisa eo ny isan'izy ireo nifanotsy tamin'ny lahatenin'ny Rebecca Didier ny hetsika. Olona malaza ary tsy mankasitraka amin'ny fanaovana vaksiny dia mamerina tantaran'ny dadatoany John Fitzgerald Kennedy. Iza no manohina ireo mpanao hetsika tsy mankatony fanaovana ary vava raha ny sary nijerena dia ohatrany misy sokajin'olona samihafa ireo mankala amin'ny fanaovana vaksiny loha hoditra evangelista kristiana ary afaka mahita saina ianao amin'ny lokony havana saina mainty mitsengevana amin'ny vanilama tsy misy vaovao any Belzika amin'ny resaka ny Kennedy efa dia narana manatantara nantaniako tamin'ny mpanao gazety ny RTBF ny antony tsy firarahina ny fanatrehany. Tonga tamin'ny Berlin Kennedy mba anangana ny vondrony tsy makina manohitra amin'ny fanaovana vaksiny. Raha ny fijery Kennedy dia tsy mila mandefa fampielezan-kevitra fampiroboroboly. Tsy misy dokam-barotra ho an'ireo tsy manaiky fanaovana vaksiny fa manomboka eo ka hatramin'ny fametrahana ny vokatra ny JTFM. Ny vondrona mpamokatra fanafody AstraZeneca dia mamerina ny andrana klinika ka any Royaume-Uni sy any Brésil. Iresaka momba iray goavambe Amerikana Pfizer izahay izay milaza fa ny vaksiny manaraka dia mbola tao andrana ary mahomby amin'ny fetra sy foisan-jato. Ifamokanana dia natongoka tao anatin'ny reto trano ireto. Mety ho hitan'izy ireo ihany ny fomba fahagagana hiadiana amin'ny coronavirus. Sophie Meloman dia nanangana vondrona ny fampiarana ny zon'olombelona ialana amin'ny valana retina H1N tamin'ny taona 2010. Tamin'ny fotoana io izy dia mbola nalaina anteny mba hiadiny zo amin'ny fampiarana malalaka ny vaksiny. Izahay voalohany indrindra dia mitaky ny fampiarana malalaka ny fanaovana vaksiny ary ny zony mpitsabo maro. Izany hoe zony mba ho voatsabo tsara hafa ny fitsaboana rasimika. Tamin'ny taona 2010 nisy karazana lohahevitra izay niseho tamin'ny JT. Ankehitriny dia izay indray no miverina. Afatra tena mampatahotra ary mandeha amin'ny lalan'ny tokana. Ny teny masina dia natokana ho an'ireo mpahay fa ny mpitsapo an-toerana izay tian-dazana zava-misy dia nolazaina fa mpitsokombakomba. Ny azahanay eto amin'ny fikambanana dia mba ahafahan'izy ireo aneho ny heviny. Ny ana-manjery dia naneho tatitra momba ny fahasalamana amin'ireo izay voalaza fa tsy mankasitraka amin'ny fanaovana vaksiny. Ny ariva kosa dia voatokana ho an'ny lohahevitra roa any tokony andraikitra tao amin'ny GSK mpanentana lehibe amin'ny fanaovana vaksiny-bahoaka. Ao amin'ny iray amin'ireo lahatsora ny Beatrice Delvaux dia handray ireo mitsikera ny hetsika fanaovana vaksiny ho mpiraitsi-kombakomba. Tsy mpanohitra vaksiny aho efa nahazo fatra ary mila manao ny fampitsiahivako. Fa ho an'ny Covid dia aleoko miandry kely. Toy ny mpiray tanindrazana amiko. Fa manino ity tsy fahatokisana ity? Voalohany aloha satria ny sasany amin'ireo vaksiny ireo dia nazoa tamin'ny alalan'ny fomba fanao vaovao ny ARN izay mbola tsy nitoetra naharitra. Tsy mentroka ao ny ilazany zavatsoa sy ny zavatra ratsy aterany fa hitako tsy mety kosa ny fitenenana hoe tsy hisy fiantraikany ratsy ilay izy rehefa any aoriana. Ny miteraka sy fahatokisana dia ireo fifampiraharahana majavozavo sy tombatombana tamin'ny tsena. Ary koa ny tombontso mifanohitra izay hita fa tsy azo lavina. Novakiko tamin'ity sora-baventy ity fa ilay manam-pahaizana ny tafa momba ny fiarovana ny vaksiny dia profesora momba ny fiarovana ao amin'ny aretina ao amin'ny ILB. Azo antoka fa izy koa dia filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny fikambanana AstraZeneca. Ao amin'ity orinasa ity, ny Belzika no nanafatra voalohany ny vaksiny, fa misy ny manitikitika. AstraZeneca dia nanao fampirarahana momba ny tsy azo itoriana azy. Ny fanjakana no tsy maintsy miantoka ny onitra ho an'ireo izay hiaran'izany. Izaho manokana dia miaro ny fanaovana vaksiny.
ny adalàna dia avy amin'n'ireo manao soniany fifanarana izay anoratana fa tsy manome tokony mpanjifany misy zavatra tsy maintsy ekena orinasa mitoetra ao anatin'ny fitantanana malalaka izy ireo inona ary no ataon'ny orinasa anatina fitantanana malalaka mandray ny tombotsoana izy izy no nangataka ny fahafanganany fandrosoana sy ny orinasa fa ny fanjakana ny eropa ny fda ny firenena rehetra no manao kendritoana mba hanafaingana fampandrosoana ny fanjakana dia tafiditra ao amin'ny sehatra nahavoageja azy ary ny fanaovana vaksiny no hita ny fomba hialana amin'izany krizy zany eo ny fandrikana tratrarana mpanao politika tsapa fa izy ireo dia nahazo tsindry avy amin'ny vahoaka izay mitaky ny vaksiny satria nanomboka tamin'ny pasteur dia fantatra fa mahomby ny vaksiny izany hoe mitaky an'ilay vaksiny vahoaka ahafahany miaro tena ary vita fitaintainany afaka metsena izy ireo ary maneho milamina ary tsara ny fiainana arak'izay tsy avany azy ny manam-pahefana belza dia voatsikerabe momba ny tsy fandraisana andraikitra manoloana ny fanaovana arovava tsy afaka miala amin'ny antso ny fanaovana vaksiny sika ary noho izany dia tafahitsika izy ireo manoloana ny fandraisana fanapahan-kevitra izany rehetrarehetra izany dia mipetraka eo am-palatanan'ireo olona izay nametrahany vahoaka ny fahatokisana ahoana no ataon'ny fanjakana mba hahafahany vahoaka belza fitopolo isan-jato ametaka amin'ny fahatokisana aminy satria misy zavatra ao anatin'izany avita andresy lahatra vahoaka fitopolo isan-jato mba hanarano-ponina an'io dia hiady amin'ny vaksiny ny aina manjery mahazatra izay aiza dia morona vaksiny telo fototra hoe hanao vaksiny ao mba hisotomana ny sainy vahoaka mandritra izany fotoana izany amin'ny tabazotra sosialy hovoazivana ho azy ny fanakianana ny vaksiny ny amin'ny ady amin'ny covid-19 olozabe ro algoritme ary tsy asiany fetrany Christophe de Brouwer filoatra eo alohan'ny sekolin'ny fahasalamam-bahoaka ULB dia hozivan'ny Facebook ihany koa noho ny fahampalalana diso mety hiteraka fahavoazana rabatana miaraka amin'ny krizy covid Facebook, YouTube sy Twitter dia mitady fatratra ny vaovao aranty-sertifika izay hitan'izy ireo fa diso ny marina Facebook dia mandefitra amin'ireo olona izay milaza fa tsy boribory ny tany manana géométrie novoova ny adihevitra scientifique raha ny sivana no resahana ho voapanga koa ve ao raha manoratra hoe misy vahaolana hafa ankoatra ny fanaovana vaksiny ny voalohany indrindra dia ny fiarovana ankapobeny ohatra n'izay nandramany suediana na ny fanamafisana ny fiarovan-tena tamin'ny alalan'ny vitamine D misy ihany koa ny akora voajanahary ohatra ny artemisianoa na koa ny fanafody namboarina toy ny chloroquine ny fikaroana am-poti ny fanafody ity dia niteraka resabe tany a frantsa aty dia tsy misy fifanakaloza-kevitra any amin'ireo hôpitaly no anaovana ny fampiasana ny fanafody nefa kosa ny fikambanana federaly dia manakana ny mpitsabo amin'ny fampiasana azy io magaky izany fa tsy azo raisina aty amintsika nefa dia nahitana vokatsoa tany afrika eo amin'ny tranokala ny fikambanany congoliana dia hita fa ny valobril ny beledika dia namatsy chloroquine maro any RDC ny RDC dia nilaza fa ny fitsaboana dia nitondra vokatsoa ara-pahasalamana manoloana COVID-19 izy rehetra mahasolo ny vaksiny dia tsy raha iny manam-pahefana maneran-tany ary tsy ekeny hainao manjery nanapa-kevitra ny anidy ireo mpivarotra sakafo masaka sy ireo fisotroana izy ahay izany hoe mihidy avokoa izy ireo ny klioba mpanao fanadanjahantena ihany koa nanomboka ny volana oktobra manana gouvernement vaovao izahay ary resana matetika ny fisian'ny onja faharoa ny valana retina tiako ho fantatra ny zavatra misy amin'ireo hôpitaly any Bruxelles niverina ny ona tamin'ny professeur Latero manana marary voan'ny covid fe ianareo eny misy tokoa misy raha eto ary misy ray koa ambadiko mbola lavitra ny fahafenoana reny hôpitaly eny tokoa raha mijery ny zava-mitranga tamin'ny volana martsa aprily sika ny rafitra manontolo eto ireo fandriana 7 dia nalainy marary ny covid ihany natratratra amin'ny 7 ka hatramin'ny 8 ny marary taminay tamin'izany tsy mbola risy fahafenoana ny hôpitaly na indra mandeha ny marimarina kokoa raha mijery ny fitsaboana mifanohitra amin'ny zava-misy any afaratra Italia
dans le nord de l'Italie. Grâce au confinement? Vokatry ny fihiboana tsia noho ny fihiboana izany hoe be dia be ny olona nataotra ny voaka noho ny fihiboana nefa dia mitondra tsibokaretina izy ireo noho izany dia maro ireo olona izay tsy nanao fitiliana intsony. Allô? Salamo. Tamin'ny maraina nisy mpanao gazety iray niantson'ny profesora Latera mba nitany heviny momba ny ireo fiapetranapetraky ny fanjakana toy ny fahabolana 4. Mieritreritra fa ny fifandraisana indrindra ny tanjona izay vinavina no nahatonga izany. Ankehitriny miainy sika hita afaka mametraka rafitra isika ary fantatsika ny zavatra ilaintsika sy ny zavatra tokony atao. Etsy ankilany everiko fa rehefa naharaka ihany koa izahay fa anana fiapetraka andrena bebe kokoa satria eto dia mandray fiapetra maromaritra iraisana izay ametrahany olona rehetra ao anatin'ny katsiray ihany. Ny faritry ny firenena iray manontolo no mila miaraka mampiatra ireo fipetra ireo. Ankamaroan'ireo olona marary dia vahiny ka tsy fahadisoan'izy ireo mihitsy izany. Sokajiny olona tsy nahazo fampilazana marina satria izy ireo dia marobe izy ireo anaty ankohonana satria kely ny toerana ipetrahana izy ireo. Mieritreritra indray eo fa tsy voasokajy ny faritra tena lasibatra na anaty tanan-dehibe izay maro ny olona vao tsy mikaretina. Tsy mino nefa aho fa mety anova zavatra maro izany amin'ny fisian'ny valanaretina na ny fifamparitahan'ny valanaretina. Makasitraka olo saotra manaraka indray. Ny profesora Latera dia tsy asaina ny arivo ary tsy ho hitantsika intsony izy eo amin'ny ady hevitra ao amin'ny fahitalavitra. Ny hafa nao ny mpanao gazety momba ny fikendrena ireo vondron'olona mety ampiti-doza dia tsy azo avoaka ao anatin'ny anao anjery. Ny manam-pahefana sy ny anao anjery dia manome tsiny ny tanora sy ny mpitsangatsangana ho fototra ny fiakarana totanisany olona voamarina fa mitondra ny tsibokaretina. Ohatrany hoe izy ireo ny fototry ny olana. Resahana firasakiny sy izy kosa rehefa dia mahita fa lahateny mampisarabasana sy mahaketraka. Omena tsiny ny fitondran-teny any vahoaka anefa tsy fahatombanana ny tetikasan'ny fahasalamana no hita. Ny fanaovana gazety dia nondro molotra ny ireo izay nilaza fa tsy zava-doza be loatra ty valanaretina ity. Namorona fototeny vaovao mihitsy ny mpanao gazety itenenana izany. Ireo mpanome toky ny manam-pahaizana ara-pahasalamana dia voatsikera. Ohatr'izany ny mpampianatra Jean-Luc Gala. Ny sasany dia voatsikera amin'ny fampiarana ny zoan'izy ireo iteny. Ny Majerak Brian Collingon raha hitona vitsivitsy. Ny mpanao gazety Bertrand Henna aza dia andeha hatrany amin'ny fiantsoana azy ireo mpivarotra fandavana. Ny fihiboan'ny vahoaka fahadimy izay tsy nahatana ny rariny intsony. Noho ny tsindria volainta ataon'ny mpanam-pahaizana frankofoniana sy flamanina raha tokony hanondro molotra olona iray ireo mpivarotra sandoka izay nilaza telo andro lasa izay fa mandeha tsara ny zavatra rehetra. Mizavatra mahagaga marina ny fivoaran'ny zavatra toy ny ano manjery nandritra ty valanaretina ity. Tany am-pandohana dia everiko fa kitolagaka toy ny olon-drehetra izy ireo satria tsy fantany ary tsy hitan'izay resana. Izao nahita fa ny zavatra ny razainy teo ihany naverimberina. Nampitombony ny isa tsy hitan'izay tenenina. Manao toy ny bloky izy. Eo anelanela ny fotoana ny famoana dia nisy ny valim-potoana fitsikerana kely. Noho izany dia betsaka kokoa ny karatra fotsy. Maro ny resadresaka ny fanaovan'ny olona ny fanehitra tamin'ny fomba fijery momba ny paikady tokony ho raisina. Ary izay tsy dia azoko loatra herinandro misy fiodinana iray izay tena mijoro. Nisy fiheverana amin'ny hoe iza no matanjaka tsy enitsony ny fifanankalozan-kevitra. Tsy hoe tsy azo ny zava-misy fa izy ireo no mamoaka ny hoe ity ny vaovao tokana izay tokony hitokisana. Tsy ny olona zato isan-jato no mahatoky ny vaovao sokajiany anao manjery avoaka sady tsy ny marina no tenen'ny manam-pahaizana fa ny an'ireo aina manjery ihany. Ny mpanao gazety dia manana ny fomba fisainany hoe izay tsy miohan-kevitra aminay dia ratsy sady piraitsy-kombakomba. Ny 24 oktobra nanapahako-hevitra fa tsy hijery vaovao amin'ny fahitalavitra intsony eo. Androany ariva dia tena efa tsy rariny intsony. Nisy aloha ny filazana fa ny hôpitaly ny Premier ministre teo aloha. Mampatotra ve ny toe-pahasalamana? Tsy mila fanampiana ara-pisefoana akory izy io ary tsy mila fitsaboana oksygène akory amin'izao fotoana izao. Ny JT-ny RTBF dia nanasa ny manam-pahaizana izay tena sahiran-tsaina. Marius Gilbert, aminao mila miverina amin'ny fihiboana ankapobeny ve? Sarotra be ny alana amin'izany. Hitako ohatra mitahitahina izany ianao io nefa isika dia mifankalala tsara. Eny, mitahitana mihitsy aho. Ny alin'iny ihany tamin'ny fahitalavitra tsy mianka. Misy fiakarana totanisa fiolana ny olona hita fa mitondra ny tsibokaretina.
amin'ny loko mainty ny fivoarana retina raha tsy nisy fepetra no raisina ny herinandro lasa teo ary amin'ny lokony mena kosa ny zavatra hitranga mandra-pahatongafa ny volana mars noho ny fampiharana ny fepetra ity no vinavina ny zavatra mety hitranga raha tsy nandray fepetra isika tamin'ny herinandro lasa teo ke mbola tokony aseho zany ary tia no masotsika antenainy amin'ny zavatra ho avy hatramin'ny volana martsa noho ny fepetra izay noraisina teto ary eto sahady dia efa manomboka mahita zavatra manitsikity ny fandresena dia hatramin'ny 13 desambra ahoana ny hahafahan'izy ireo manome modely no vokatra fepetra hatramin'ny volana martsa sady tokony ho hita mazava tsara ny fivoarana fa tsy atao anaty sary fotsiny arakaraka ny mahalavitra antsika no tsy azahoantsika antoka bebe kokoa fa ity antontaniza ity dia feno adosoana izany hoe fiverena amin'ny fihiboana tsy manasavidy hafa-tsony sika ary tonga resaka tsy azo ialana momba ny fahafenoan'ny hopitaly tsy afaka mitaitana mihoatra noho izao zavatra mitrango izao sika ny sefin'ny fitsaboana mainka dia mampahafantatra fa isa-taona amin'ny farany fararano dia hiboky ny olona marary ny taova-pisefona isan-karazany hopitaly ary nahitan'izany filazana tsoratra izany ao tao amin'ny CHU any Liège tamin'ny 2024 fotoana sarotra tamin'ny fararano ririny hatr'izay hita ny fahafenoan'ny fandrinan'ny marary eo anivon'ny fitsaboana ny vonjyaina tsy mombokevitra amin'ny akamaroa ny fanambarana momba ny asa fanaova gazety ofisialy ao azon'izy ireo atao zany manomboka izao raha toa ka tena tiany fa raha mbola tsy miresaka momba ny singa hafa izy ireo dia izay tena zava-dehibe amiko zany hoe ny tsy fampianentomanana ny tsy fisian'ny fampiroboroboana ny tsy fisian'ny piasa ny fahamerenana ny fanisan'ny fandaniam-bola momba ny fitsaboana vonjimaika noho ny filazana izany eritreretiny tao amin'ny tambajotra sosialy dia noroana tso ao amin'ny hopitaly lehibe ny Charleroi Pascal Sacré voatsikely izy noho ny fahitany tsy hoe amin'ny fomba hiatrehana ny krizy ihany fa amin'ny olona hafa mampiady hevitra ihany koa izy moa dia lazain'ny olona sasany hoe piraitsokombakomba ny fandroana tsy misy fampilazana ny mpitsabo Sacré dia pirofo fanampiny fa ny kabary mazatra dia tsy mahazaka feo manohitra na dia ny be fandavatena indrindra azy ka ny zavatra nanahitra izay tsisy tokoa dia ny nahitana fa noho izany antony izany dia nandroka mpitsabo manana ny maha izy azy izy ireo ny covid ampazevoka anao izay tsy mbola niady hevitra ny fisiany ao fa nohitra amin'izany aza tamin'ny voalohany ao dia efa niaona tamin'io voatery tsy maintsy nandeha eo na dia fantako aza fa mila ay izy ireo miverina amin'ny rositeny 12 oktobra ireo ao anao tetika efatra hafa momba ny Lombardie ao Italia nandritra ny onja voalohany ny sasany amin'ireo manampahaizana dia mampita ny zava-mitranga ketriny any Liège sy any Lombardie ny fampitahana ny Lombardie soalanive dia mitompona iverina iaina ny loza be izay efa hita tamin'ny onja voalohany tany Italia avaratra tonga fotoana voalaza zany rehefa vita ny filazam-baovao dia isan'ny fivoriam-be filankevim-pilaminam-pirenena izay anapaha-kevitra momba ny fametrahana ireo fepetra vaovao tokony homanina vahoaka naraka ny roa fepetra ireo amin'ny anaran'ny firazakina amin'ireo olona marary sy ireo mpiasan'ny fahasalamana ny olona tonga voalohany dia nampitahaina amin'ny mpanono afo ny resaka famonoana afo izy tao amin'ny aino manjery izay nilaza azy ho taleny mpamono afo hoy izy rery ihany no afaka mamono afo tsy zakako tsony zao serasera zao ny fanamboarana fanekena izay mivadika amin'ny vanim-potoana no tsikirainao satria mifantoka amin'ny lohateniny JT sy ny gazety marina zany satria ny lohateny izay hita indray mpimaso ary mipetraka ho fikorontana-tsaina ekeko fa tsy mpanao gazety sasany namakafaka sy nanaty haty ao saingy vitsy dia vitsy no nanontany tena momba ilay lahateny nanjaka mba hisalasala ny alina ny loha hevitra nataon'ny Great Molenberg manampahaizana satifika izay manoro hevitry ny ministry ny fahasalamana mpanolokevitra izy fa mihoatra ny 20 fantotoana isan'andro tsy misy fiverenana amin'ny ara-dalàna ny antontanisan'ny gripa dia manodidina ny 50 ny marary isan'andro ny manampahaizana dia manolo-kevitra ny ametraka ny antontanisan'ny covid-19 amin'ny tranga 50 ary na dia tratra ary izany tanjona izany zava-mitranga lehibe dia janona tsy ho vita izany hoe mifarana amin'ny fahitana olona maro mijeriketsika ny fanaovana fety ny filaharana ny ariva dia niezaka naminavina ny tian'ny manampahaizana ho lazaina nefa tsy mahatsikaritra ny akamaroany ny fidinana ambanin'ny sisa 50 isan'andro dia mampiome ary rainga avokoa tsy asiko fomba ataon'ireo mpanoratra izay mampiseho ny zavatra sasany ary manafina ny zavatra sasany tiany iray ohatra amin'ny fangalana ny didina voaka ny fitsarana ambony any Portugal izay milaza fa tsy andrana PCR dia tsy mahomby raha ny fihiboana no jerena
tsy misy lohateny JT momba ny hetsika izay niseho tamin'ny fotoam-pahavaratra tany Serbia na tany Danemark momba ny fipetra mifanohitra tamin'ny son'olombelona. Tsy misy sakana ho andreo sy ny vavam-bahoaka italiana izay manolotra ny fipetra izay noraisin'ny prime ministre. Matahotra ve ny hainao manjery aty amintsika hoe ampisokorotana izany? Izao aloha dia tena kivy amin'ny lahateny izay avoakan'izy ireo. Indraindray ny gazety mamoaka atsikera momba ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta fa nakamaroan'ny fotoana dia amin'ny alalan'ny hevitra sy fandraisana anjara avy any ivelany. Amin'ny fiandohan'ny volana desambra mandilika fotoana tena izy ao amin'ny akony sivana iray izay tsy miteny ny anarany. Ao anatin'ny karatra fotsy mpikarokaroany mamolavola mipetra-kevitra fa voajanahary ny fidiran'ny fiolana ary tsy manan-kery velively amin'ny fipetra tapaka raisin'ny gouvernemanta. Mifanohitra amin'ny loha hevitra mitarika mandray an-tsaina aingy ianao ary soa ihany no tapana izany afaka ora vitsivitsy fa naverina iray loha hevitra vio raha verina ny tenin'ilay mpanoratra izay miezaka mametaka amin'ny firazana ofisialy. Tsy karatra miloko fotsy tsony ity. Rehefa mijery ny tranokala izao ny alina dia hitako fa enimbolona tatiorinina navatisan'ilay zazakely 3 taona ny fahampalalana mbola tsy nahitsy na eo aza ny fizeriziren-dray. Ny tantara dia hitazomana hoe tany Belzika dia ny zazakely 3 taona matin'ny Covid. Amin'izao fotoana izao dia iray ihany ny vahaolana dia ny famerina ny fifandraisana ara-batana amintsika arak'izay azo atao. Raha faran'izay aingana ny farany kely indrindra azo atao fa kosa mandritra ny fotoana maharitra izay tokony hanaovana azy. Ny 2 novambra ny fanjakana dia nanapa-kevitra ny hamerina ny fiboona ny ampahany faharoa. Niteraka fanakatonana tranombarotra goafana izany ary niteraka reserve ho an'ny fanakalozan-kevitra ara-demokratika. Mahazo hafatra milaza aho fa misy zavatra hafa ao ambadika izany. Ny krizin'ny Covid-19 na mioapefy na tsy dia ioatra ny zavadrehetra hanatsaronana krizy matotra sy be rafitra kokoa. Mba hamoronana hevitra iray dia niaona tamin'ny Georges Huget aho. Olo manam-pahaizana be amin'ny lafiny fitantanam-bola iraisam-pirenena. Nandritra 20 taona dia laharana faharoa amin'ny fitantanam-bola tany Amerika. Ankehitriny Huget dia lasa mpampianatra ny Columbia Law School. Tamin'ny taona 2014 ilaza fahatongavany tsunami eo amin'ny taona 2010 fa amin'ny lafiny fihenany fitantanana ara-toe-karena. Ny coronavirus dia nampiseho hoe be dia be ny zavatra izay tsy nasiana lanjana toy ny fandriana any amin'ny hopitaly, lafiny laboratoara sy ny amin'ny lafiny fototra-fitrasa. Manana fanjakana izay nanao andraikitra tsy mendrika isika. Ary hatramin'ny krizy 2010 ny tombenitra izany fanjakana. Fa nanolotra vola be tao anatin'ny hanim-bolana fotsiny sika toy izay napetraka tao anatin'ny 10 taona lasa. Saingy rehefa nanomboka ny taona 2010 tao anatin'ny fahalemena ara-bola, ny toe-javatra iafarantsika ny taona 2010 dia tena manakaiky ny voina. Izany hoe ny voka-dratsiny dia mety mbola ho ratsy kokoa noho izay voalaza. Efa henoko etsahady ireo olona mpiary fa ametraka ny fa tiantoka ny eo ambadiky ny Covid. Henoko etsahady ireo fanjakana izay hiala amin'ny roa andraikiny ary nanao sorona ny virus ho vokatra izany. Is dit ook een sociale en een economische crisis? On a décidé ce qu'il faut décider. Efa henoko etsahady ny fisaforovoroany hainao manjery. Le choc économique causé par le Covid-19. Ny tranokala ofisialy sy ny hainao manjery ofisialy dia miresaka momba ny vidim-bola nateraky ny coronavirus. Fa tsony izany. Ny fiboana ny nandaniana vola amina miliara be ary fiboana dia fanapahan-kevitra politika. Fantatra fa isika dia tsy tokony andraikitra amin'ny fampiarana ny fiboana. Amin'ny fahafantarana fa nampiasa fiteny iray izay niteraka taotra tao amin'ny mponina. Saingy mazava ho azy tsy meloka amin'izany ny gouvernemanta. Ary tsy ndraikitra izy ireo nanimba ny toe-karena arabaky teny. Nanaraka ny dokotera fotsiny izy ireo fa metram-pialana politika izany. Mba hampandrosoana ilay tombontsoa dia misy singa iray izay tena lehibe izany hoe
ny ametrahany vahoaka ny fatokisana amin'ny ropitarika ametraka ny fatokisana amin'iza ireo solombavam-bahoaka dia tsy miteny ary tena magaga ny gouvernement no mitarika ny dia toana ny rompan'olotsaina tsy miankina sy ny virologiste no mipitsipitsika amin'ny sofin'ireo minisitra ahoana no atokisana ny fitantanana izay tsy manaja ny zavatra miafa ny fahasalamana nandritra ny volana maromaro dia tsy maintsy namoaka ireo valin'ny fitiliana PCR misy anzono izahay sy ny mombamomba n'ilay marary anarana fanampiranarana numéro nationaly sy ireo tahirikevitra izay aty aminay eo ihany koa ny toeram-ponenana sy ny numéro ny finday raha misy raha ny marina dia tsy zatra miasa ohatr'izao izahay nanomboka nampitsabo ay mampisolana ilay izy sady tsy mora fa nataterana an'izany nefa kosa dia drafitra ara-dalàna vaovao izay napetraka raha voamarina fa tsy mitondra ny otrikaretinao inona no ilana ampitana ny mombamomba ay eny miditra amin'ireo fanontaniana sy marosarotra isika izahay koa dia nanaiky zavatra betsaka tamin'ny angona manokana naharitra taona maromaro vao nametraka lalàna miaro azy ireo ny parlement européen ary herina ny fitsifitsy monja no anakorotana anazy ireo tsy maintsy manaiky ny fanarahana maso ay ve aho movy mitombona ny fanomezana ny numéro ny finday ko ny mpivarotra toaka ary ny fanomezana ny mailaka ko any amin'ny toerana filomanosana fanomezana fitokisana amin'ny minisitra ny rarambahiny izay manakana ny fangalana sasatra ny antarktika izay mametraka ny vietnam ao anatin'ny lisitra mena ny fiofirenena io dia nahitana tranga vitsy no amin'ny telopolo nisany maty anatin'ny isatapotrisana ny ponina nijerena lasa nieritreritra ireo namako hoe raha toka andeha hiala sasatra dia mila manao vaksiny ary mila profony izany movy tsy fanirena fanaovana vaksiny miafiny izany raha manapa-kevitra isika fa tsy maintsy atao ihany vaksiny dia tsy anaiky ny feon'ny fieritreretako ny fanalavirana sosialy sy ny fiasanao an-trano ankehitriny dia manakana ny fivanakalozana fomba fijery inona ny antony nanakatona ny manam-pahefana ny toerana rehetra izay mba mety ahitana olona any amin'ny oniversité ny toera-pisotroana matoetra fivadian'ny tantara ve ny fanjakana adiny ve fa ny fitakian'ny fiovana beritra dia natomboka tamin'ny fahamaranana angano ny tenay ireo mpitsabo ny fipetranapetraka dia mitady ny fahamarinana ara-pahasalamana ho voaiaro ihany izy ireo nefa rano ny teny ora fodiana dia nahazo indray ny heviny arabaky teny ny fampiasana ny arivava ve dia fitsapana ny tanjaka atsika ny fandrarana fivoarana lehibe dia miteraka farany fihetsika tsena izay ahafahan'ny mponina maneho ny atezerana amin'ny fampiarana ny demokrasia sy ny hainao manjery ve ny tokony hiaro amin'ny fanararaotapahefana amin'ity krizy ty ny fanohitra amin'izany indray ny hitako to miaraka amin'ny fanjakana izy ireo manaraka ny adalany ahoana ny fahitanao na ndraikitra ny hainao manjery amin'ity krizy ity nandritra ny folo taona farafahakeliny ny hainao manjery dia niova hatramin'ny mpikaraka ka lasa mitady ny manahitaitra zavatra iray izay tsy tsapan'ny olona maro zava-misy tsy tsapan'ny olona maro anefa ny amin'ny fahefana politika sy ireo hainao manjery ny fahefana politika no mitarika ny hainao manjery fa tsy ny hainao manjery no manaraka ny fahefana ara-politika noho io fa nitarana tafahoatra naseho ny hainao manjery io no nahatonga ny fanjakana ho lasa ny koropaka ary nandray fipetra miavaka mihitsy ny noforonona nandritra ity taona roapolo sy roa arivo ity dia ny fitaintainana ny fanaheniana amin'ny ankapobeny isan'andro dia tokony hitaintaina bebe kokoa noho ny tamin'ny andro teo aloha ianao mino fa amin'ny olo rehetra ny taotra dia antony fanovana ny ady lehibe dia tonga tany belzika zato isanjato io ady lehibe io da dia misy toerana hafa ihany koa azy eto an-tany isy ady lehibe na fotoana hafa izany dia misy fandriam-pahalemana toy ny amin'ny toe-javatra ady rehetra dia nafoy ny fahalalana eritreretany sika malona ny ty fampahalalana monolotsika ity dia tsy nanana lanjany mifanohitra afa-tsy amin'ny tambajotra sosialy ny zavatra iray izay azony olona atao amin'ity tranga ity ary izany dia ny fisalasalana ary mbola fisalasalana hatrany
noely ny andro tsy ahitany ray aman-dreniko ny raiko dia mbola manohy miaiay sy olo-pirenena lavitra ny fianakaviako ny namako mody lasa ohatrany sary fotsiny tianina fiarahamonina tsy misy atahorana ve isika fiarovana ary mifehy iza no nifidy an'ity tsy izao aloha tena mbola tsy azoko ny zava-misy mizaka ny mahazo ihany nefa aho tsy firaizana tsokombakomby zany ty fangamba ny fampiasana krizy ara-pahasalamana ametrahana tontolo virtualy teknôlôjia fahadiovana fahafahana lehibe ho an'ireo izay manofo hery matanjaka sy olon-kendry fa iza no mizarany io nofo io tsy vitsy ny olona fantatra ary angamba vitsy mimpanao gazety ka manantena fanomboanao ho any adihevitra demokratika tena marina momba ny safidin'ny fiarahamonina tsy misy tompontsoan'olo tokana matokony herin'ny tsirairay sy ny faharanita-tsainy maro aho afaka mamarina ty krizy ty sika saingy tsy maintsy averina amin'ny indray ny fahalalana